Voninahitra. Mpanoratra Mirindra Salomon. Hovelominy Iratra RM Maste. Lahatra ny avo miaraka amin'ny Joseph Faradizaparany, R Stefanuela ary Ratavy. Iatsaina! Iatsaino! Ahoana ry dada? Ve ianao tato an-trano ihany dia tsy mamaly e? Andeha hijery mpiasa any atsy aloha fa aza miala eo ianao Eny rery dada? Ary iny ny taratasy ampianao amiko iny? Sao dia efa nisavasava tato indray ary ianao e? Ento aty jereko. Ve ka mivaly ny fanadinanareo dia tsy niteny tamiko ianao e? Ka tampoka be ilay izy ry dada. Sady tiako ary anie zaraina isaky ny efitra amin'ny fianarana avy e. Ary eto aty amin'izay rehefa hita ny dada ka? Ary toa ambany be daholo anie ny notinao e? Iatsaina! Fa ahoana izao? Ishi! Zavatra mbola tsy fanadina fisondrotana kilasy nge io ry dada e. Na zany azy ianao anie ka hanala fanadinana baka amin'ity e? Zao ve ny ataonao any dia mieritreritra ianao fa ahita fahombiazana amin'izany? Ishi! Tsy izay mahaino afaka fanadinana fa izay mamanala ihany e. Sady malihana amin'izay koa dada raha ho any an-tsaka. So tsy ahatratra mpiasa eo akory nareo. Za aloha hanala loatra andamina kely an'ity efitraniko ity fa efa hiatrika fialan-tsasatra kely indray izao. Sady tena mila indry mihitsy azo hanampy amin'ny fanaraha-mason'ny mpiasa. Raha mandeha makany an-tsaha mantsy mampana ihany ireo mpiasa mijanona ato an-trano. Ny olona ny amin'izay efa tsy menatra ny anara loatra intsony e. Ishi! Izay indray dada ka. Tsy mba hanana fahasambarana mihitsy ve rangahy izay? Ka izay nge mba hitenenako anao mianara tsara e. Sady ny ampiadana anao koa mantsy izao ny tanjoko. Ny fiainako anie efa vita e. Sady ny reninao raha teo koa efa ela no nitsahatra. Nefa za mbola eto dia mahaiza manara roatra. Eny rery dada. Ary aza matahotra ianao fa tsy maintsy hiezaka mafy mba ho tafita. Sady mba ho riarianao koa e. Izany tokoa. Sady aoka fotsiny angamba mifanajan'olona raha tafita amin'ny fianarana ianao. Lasa dokotera ohatra. Tsy antso hoe raha fentsony ny olona fa lasa hoe dadan'ny dokotera indray. Eny rery dada ô. Ary mandehana amin'izay dia mba hitondray. Tsy mahavita midina any Andohasany Dada koa izany. Eo atapiny ihany zany mitazana ny zala miasa e. Amin'ny manaraka midina any dia maka izay ilainao e. Mandehana amin'izay ary. Io ny trano io sao dia varivarina eo ianao ka raha roton'ny olona indray. Lasa? Mba be fanahina koa izany raha olona ka. Tsy hitako izay nakanan'ireo mpiasa ireo rehefa tsy mahatoky olona ihany. Fa asaiko ratsy aloha no nahita ny an'ity valim-panadinako ity teo e. Ary aleo ampirimo ity dia hiroso amin'ny fandaminana ny trano ahy. Manao ny dadafara? Ary andeha ho aiza izy izany? Ahoana ry tolotra? Salama e. Andeha hijery mpiasa any an-tsahany Ay, ka dia tafiara-dalana izany tsikako. Za koa mantsy andeha hanampy aneny any an-tsahany. Mba nirava aloha koa izay androany nizara ny valim-panadinana raha teo. Eny efa fantatro izany ka. Ay kosa. Fa izao marina ho ary dadafara. Afaka mampianatra any Ajaina raha ohatra ka ilaina izany. Somary taratara kely mantsy izy Ny teny tamiko mantsy ny mpampianatra anay hoe mba mifanampy ihany nareo da. Anjara mpanabe rehetra izany Ny fianaran'ny lahy atao tsara fa jereo ny renin'ny lahy efa mitrongo vao homana mihitsy. Andray kosa ry dadafara zato mba teninao. Za ndray aloha efa mianatra tsara e. Aza matahotra mihitsy ny dadafara fa tsapako tsara mihitsy ny eny fifehezan'ny neny manao izay atafita e.
tsapako izany ary maharary ahy saingy araka ny teniny matetika hoe mianatra izao ny anjara asako. Ho faly izao izy ary ny vaovao entiko satria izany nahazo ny noty ambony indrindra tany am-pianarana ange. Ka ela efa antoka io tsy agaga e. Ela va hifaninana amin'ny ajaina zandriny lafiry taona ry. Aiza kosa ry dadafara. Zandriko roa taona ange hiajaina e. Ao am-pianaranay aza mbola misy zokiko lavitrako. Tsy hoe za akory ny zokony indrindra. Mandeha reto finjaingana ny reniny lafa efa folo izay masony ao. Miandry nyty sakafo kely tapatsina hoentin'ny laty. Izay mihitsy anie tsy mba melako azy ny asa aminay intsony e. Tsy ampiampy sakafo kely avany dia be taraina be fotsiny ao. Any ka mahakivy ireo mpiara-miasa aminy fotsiny. Eny re ry dadafara ô. Ny ory tokoa laha tsy avany manana. Indrisy. Mino izany dadafara fa no ineniny nahafatin'ny raiko izay zokony. Any ka tonga mankahalana mianaka mihitsy izy. Nefa neny ve dia havitan'izany e. Ataoko efa natsiaro saina tsara mantsy aho tamin'ireny a. Izy aza ny tsy te halala raha tsy efa ambavahoana ny fahafatesany dada. Io neny fatazako. Efa mipetrapetraka izy izany a. Dia ireny ny jaolina mpampiasa azy koa miara-mipetraka amin'io io. Tena tsy mahita fiara fitaterana intsony aho marina moa. Mba taraiko loatra koa ny firavan'androany ka. Za kosa aloha tsy havita an'ilay tongotra any. Dia inona no ataoko? Afamakaiza raha matokely izany. Sao dia aterina. Inona rety ataonao amiko Andriamanitra? Andeha sa tsy? Mekare. Afaka manatitra indriny ahy e. Aiza indriny mody? Ay, Ambatomay tompoko. Tsy mampanina anao ve? Za moa tsy mahita fiara fitaterana tsonko. Sy mandalo io feno hiboka avokoa. Tire ahy eto a. Mekara fa ina lamaintsy amin'ny mody e. Mandalo eo Ambatomay tsara mihitsy. Misaotra. Sonialo ny narako e. Ay, faly mafantatra anao aho zaniko. Dia lasa ary izany tsika izao ry Sonia. Ndary. Tsara an'izay tovovavy izany marina. Sady tsy miavina mihitsy ny kala. Milay rangaza amin'ny fiafarany tontolo androkandroany izany a. Misy fotoana ny ahy voatery mandeha tongotra mihitsy rehefa ohatran'izao e. Sonefa fa teo ianao fa tena vizana io a. Avy ny asa dia mbola nanenjika nianatra e. Ahoana hoe ianao teo? Azafady fa mbola somary mifantoka kely tamin'ny familiana dia ohatran'ny tsy reko tsara ilay teneninao. Tsy maninona ka. Za zany tsy mahalala fomba e. Mampiresaka mpamily. Ka zao ary e. Ino tompoko? Andaontsika sindrimba andika lalàna kely aloha androany e. Sady efa manomboka mitohana raha teo koa ny fiarako. Oay, azafady aloha a. Neninay ty. Alô neny. Salama tsara ka. Mbola ety andalana mihitsy aho io zaoko. Inona? Ay ve fanafodina biby fiompy e. Alô ary fa hojereko dia alefako any izany e. Zay azafady akia any a. Tsy maninona ka. Sonia o. Ahoana tompoko? Oay, John aloha ny anarako e. Afaka manontany indrindra mbola misy manitikitika e. Eny ary. Nefa moa inona no antaniko eo e. Ohatra hoe efa manambady ve. Dia tsy avy hatrany valiny vao mitady mihitsy. Mahita soa rery John. Eo aloha eo a miala. Sady kosa ve aky? Ka efa tonga ary ako.
velony John. Sonia afaka mahazo laharam-pindainao ve a? Tsy za mantsy fa matahotra ny tsy ahitanao tsony ako. Jésus ireny tahotra aho a. Nitsiky kely izy de lasa. Ndray za mipikany. Dia ahoana indray ary zany ho fomba ionako amin'iny manaraka e. Tolotro! Aiza ianao e? Fa inona koa ary ty aviavy ve ty ry kalajaina? Finina indray moa zany no tatasiahanao tany amin'ny dadanay tany. Efa mba tsara resaka iry izay tamin'ny atoandro teo. Saika amin'ny velesiny mihitsy nefa io arivo io. Ay ve. Ary mangina rangalo ny rehefa tiako be izany fandaharana amin'ny radio zany ka. Tsy rarahinao mihitsy a. Zaleo misy rangafonoko ty radio ty a. Kalajaina, fa ino ny te ataony ry ty e? Dadanao nefa miakatrakatra amin'ny zavatra tsy misy dikany any ka za ty indray koa ny anaparanao ny atezeranao ve fa ahoana e? Sady mba raiso amin'ny lafy tsara any koa rangaly le fibedesana amin'ny manaraka de mizaha amin'izay tsy ho bedy tsony a. Fa heverinao fa tsy tapaka teo nga hitongotr'ora sendra le hazo saika nivelesina na iny a. Tsy tako ihany. Zany teny azy hoe afaka mampianatra anao a, amin'izay ianao mahay ohatrako inona moa zany. Tsy haiko e. Tsy maintsy ataoko izay ahafahako baka. Io mantsy ny tena izy fa izay fanadinana kely any tsisy dikan'izany e. Mirary sorikiala. Ary tao manozina? Antray, zay ve neninao teo? Mba hafahafa sofina koa tsika zany a. Tsotra ny teniko ry Ajaina. Inona e? Resaka tsotra no nataoko tamin'ny rainao. Ary vao andeha ho any an-tsaha ihany koa izay mianaka noho ny resaka an'izany. Taoko nanana fotoana ny petrapetraharana sy ny jery ny mpiasanareo izy ary nandinika tsara ihany koa tamin'izany. Ka tsy ny resaka nataoko tamin'ny mihitsiny izany nampiakapofina azy. Sady averiko indray, raiso amin'ny lafy tsara anao ny tenin'ny rehetrarehetra. Mahasositra izany e. Efa ho avy koa izay ny reniko fa avy alao any koa izany fifamalintsika da zany ka. Tsy tiako mantsy raha tonga eo izy dia ahafantatra hoe nisy an'izany indray. Lasa voatery ana zavatra amin'ny lohany sy vodiny ray ary vao izay ny zava-misy eo. Ndeha hody aka. Dia aza hidikidirana tsony ny fiainako fa mahaletra ka. Enrery Ajaina kely eo. Ianao no mila milofo sy miesaka satria ianao zao no tonga amin'ilay fiteny hoe ny fianarana ny lova. Sady inona tokoa moa no lovainao eo e. Lasa rangahy ianao mandeha any ny fatana Ajaina ty a. Mahasosy krizy. Fa izy mianaka reny koa ve zany dia tsy mahay raha tsy manao teny marary ohatran'izany foana e. Tena maharenirena ka. Oe, tsy fiaran'ny John ve ty eto mifendrasan'ny fiara fitaterana ty e? Manao ny John? Niverika efa tsy ahitanao tsony ahy e. Ao mandrosa e. Salama tsara ve? Ka tsy de akory fa isy olona hitsena avy eo? Ny olo tianao ve? Ie, sa tiako. Niverika efa miandra eto ary iziko. Angatadalana angamba rehefa tsy andendry izany e. John, afaka miditra ato amin'ny fiaranao ve za hiandry azy? Raha sitraka ao a, tsy tiako mantsy retsy bando mitsorotsoro retsy. Miandry raha teo hoe mandroso maizina. Ka ahoana re zany? Ka andao ary fa tsy maninona e. Namako reny ka eo a. Misy namana salama izay dia anao karta malady izay rovavy an'io. Ay ve. Zay avy nahazaina marina. Ka sao dia alterina reo rovavy rehefa avy eo zany e. Tsy maninona anie zany e. Misaotra ny amin'ny fanampianao. Mitondra moto mantsy ilay namako dia tsy maninona. Aiza foana koa ary izy tsy tonga. Alolo ankizy ho any fa tsika roa zao neto a.
tena tsy nanantenany ahitanao tsony anie ahy. Zany Ela mihitsy avao tonga saina hoe andeha andrasako eny amin'ile nahitako azy iny rangahiny a. Aiza koa reny tsy hifankahita tsony Iza mahitako. Efa hitonga ilay namako fandeha? Tsy ireo raha tsy mierikerika be izy sady mamoaka finday. Veloma John, manaraka indray. Kay! Aza sonoa ny tanako ka? Tsy avelako tsony raha tsy manome lehilahy ara-pinday e. John, miantso ahy ilay namako. Allô? Efa hitako ndrika. Ty ary dia velao amin'izay ahy e. 03 misaotra betsaka kia mandra-peoana. Zay ry tolotra nandalo tany amin'ny mpampianatra anareo mihitsy amanko ka zay aloha ny tolo-kevitra anareo sy ny amin'ny zao mpiala-tsasatra kely zao. Ampianarinao ajaina ary manantena vokatra tsara avy amin'izany a. So ilaozanao mandany andro aty fotsiny. Mahazo matoky ianao ry dadafara. Za koa aza mba efa nitenanao an'izany ihany raha tsaroanako. Zay fotsiny ny ahy e. Tandremo koa ny tirairay rehefa atao tranonay ato. Eny re tompoko. Iatsaina! Ahoana? Midiny ianao fefa ato zay e. Hoavy! Ato ambany zany izay nianatra dia mba teny indray mipiasa anareo ireny tsy vezivezy eto fa manimba amin'ny fifatohako fotsiny a. Manao ny ajaina? Salama. Oay, dada, mba asiavana teran'ny ankizy rano aso mangetaeta. Azafady a? Zay balasa e. Menara tsara ianao fa tsy ampivezivezy amin'ny tolotra ty maharitra akory a. Endrery dada. Inona indray moa zany no niresako tany amin'ny raiko tany ka? Inona no tediavinareo? Vola? Andray kosa kiry ajaina. Dia mbola zany foana ve? Fitiavana ny nanery aho eto. Tiako mba hay ohatran'ny ankizy rehetra indry dia izay. Izany fa mahatsiaro manana didy satria mba misy zavatra haiko maromaro kanefa tsy hainao. Katsake vanjobory nefa iza zay eo. Zay anie nakalako anao ty e. Be moral be mandreraka. Laza olohany foana neza le. Mahay fianarana, mahay baolina, mana-talenta. Ok zay fa ho bedy eto tsika ny farany ka. Raha mbola eto aloha dia araroty ry ajainao. Seho milay. Anomboka tsika ka. Inona zany ny anomboana azy? Raha tsy diso aho mantsy dia taon'ny taranja rehetra mihitsy no mila ampianarina andriko. Tena fanambaniana tsotra sao mihitsy zany a. Efa mba nilefitra ihany a. Iajaina ka. Tsy mihainao anao tsony a. Fa ino zao reto? Asevy mandeha any ry dada. Aleoko mianatra rery miaraka amin'ny boky eto e. Toy izay arary fo amin'ny fanambanimbaniana taona isaky ny fisoka-bavy zao. Ahoana zany ry tolotra? Tsy misaina an'izay anambanimbany azy mihitsy aho fa miresaka tsotra fotsiny. Mety hoe ny fomba fisainany mihitsy koa angamba nefa mifitetaka amin'ny tany rangaha. Lasa lahy mandeha. Ndao hiakatra ny ambony ry ajaina. Eny rery izy mianako. Velominareo. Ay ka matsiaro marary ihany rehefa atao. Everinareo fa fo vato mantsy ny aka tsy arary amin'ireny teniteninareo ireny. Iatsaina? Ohatray. Marary nga ianao? Sary dada tsy hianatra tsony ka. Fanitro ny vavahady teny rakorany ankizy. Fanisiny e. Tena sakotra hitako tsosy nasiana ny tongotra. Fanitro ave rangazy ty sany miainako. Aza vao tsara loka. Tsy misy azoko mihitsy ne zany e. Ka efa zany e. Inona? Ka nasary magaga fa fanitro ny vavahady dia nisy ankizy ny angonangona be teo. Nitray ny oraka taholo zareo dia
tolotra ny hitako ny mebe teo amin'ny voan'ny saro teo. Ataoko mahalala ny anarako tsara indra zany. Ka avela manizy ry dada. Aleo za fotsiny ny hijanona tsy hianatra intsony ty izay. Tsy misy an'izany mijanona tsy mianatra izany eo e. Avelao za mihitsy ny ampangina ny vamareo mpianatra ny orakoraka anao reo. Ka amin'ny fomba ahoana nefa e? Sao dia anao foana indray ary ianao ty ry dada. Za nefa ny sainany tsy hamalifaty any zareo intsony e. Ny masaka ato an-dohako izao dia hoe tsy hiverina intsony aho. Nopy za miala hianatra izany e. Ry tolotra raha ino mitrongo voahomana kanefa mbola vita ny reniny ihany. Ka ry tolotra ny mahay e. Sady izy mahazo namana be dia be. Namany daholo anie ireny nanakorana ireny e. Ary le zalahy iny izany dia manan-tsaina hafahafa mihitsy a. Asa no heveriny fa mbola misy fananandray ny anjakantsika mianaka ato. Raha mba fantany fa efa novidiko tamin'ny rainy daholo ireo a. Mbola aleloko azy mianaka azy tsy nikarakarany tsara ny rahalahy ka nahatonga ny reny aretina nahafaty azy ireny. Tena mitombo ihany ny fahatezerany dada marina. Tena tsy entiny alako mianatra mihitsy izy a. Lasa vetivety ara jaina. Tsy ilaiko miala aleo ianao. Aleo koa ataony andra angaha. Inona moa ny olako amin'izany? Ry mama koa zany rehefa lasany amin'ireo mamany John any dia ohatran'ireny amalina ny raha nanatsaky ireny ka. Sao hoe dia mbola tsy tonga ihany kanefa mivarina mianaka ary ty efa angatsika ihany. Aleo rangahy hihaino radio kely aloha ka. Sao ianao tô marary fo matsiaro iza koa ary zany. Fa misy olona avy ato sa tsy misy e? Ay ato any kanefa tsy mamaly ahy mihitsy. Tadafara, adray, mandro soa ianao dia mipetrapetra aloha e. Aleo ataoko ambanimbany mihitsy ty radio ty fa tena tsy reko mihitsy ny ane ny odiodinao teo e. Tsy mila mipetraka letsy aho. Fa inona indray moa izany nataony lahy ny an-tsainy izany? Ela mba tokony hiara azy eo anivon'ny mpiara-mianatra indray ve lesy no manala baraka azy? Ela mihitsy no nitarika ny ankizy miorakoraka azy tany. Ka feranay ary zany ry dadafarako. Tsisy idiranao mihitsy Izany no fomba famaliny lahy. Ka zany no marina e. Tsy te hamerina an'izao teniko izao amin'ny latsony aho. Aza ny zanakely tsy aizana mipetraka fa mahazaka mihinana mangazo any ambany antsinanana angala. Zay anie tsy nihevitra ny orakoraka azy aloha ry dadafary. Aoka dia hazava tsara aminao izay. Fa mba nisy resaka nahafaly anay izay dia nioraka izay. Tamin'izay indrindra izy niditra ny vavahady dia izay angambany. Izay le hoe sendra mba nifanany rifo koa e. Iajaina raha teoko moa ny anana sady tsy nandrosiny tsy nihembotra teoko. Maiko ireo ankizy namako nioraka azy. Izay izy vao niazakazaka be nivoaka ny vavahadiko. Aiza ndray e. Tsy te haino ny fanazavana be intsony e. Sady tsy te resaka lava be amin'ny lahy. Eny ary. Aleo ataoko ambony amin'izay koa ty radio ty rehefa vita ny resako ka. Tiako raha teo koa zany iry zany. Zaza tsy mahalala fomba. Fa ino ny ty ataonao ry dadafara hoe taty ny radio iny a? Ohatran'izao no atao an'ity e. Hoatzay. O dadafara. Tsy mbola nandravarava tany an-tranonareo fa mahaiza mipetraka kely azafady a. Mbola fanajako anao koa ny tsy namaliko anao hatramin'izay na dia efa neopefy aza ny teny sy fihetsika ataonareo aminay mianaka. Tsy narahako le ty a. Ka lasa ianao mivoaka ny tranonay dia mbola tsy tezitra tsara e. Lasa ho a. Tsy misy tokony hijanonako ato e. Ary aleo ahitsakitsana tsara ny kapa pasoa dia misy fofom-pahantrana manaraka. Lehilahy lehibe tsy mahay manaja tena. Soa aloha fa tsy tetony eny a. Ary aleo afeniko ty radio simba be ty fa dia anadiady amin'ny mahakasika an'ity indray neny raha tonga eo.
Efa napoziko ihany. Inona ny ataoko? Fa mbola tsy tsapandry avy ilay fitiavako nohatry misalasala ndry e. Ka Efa misy olona miaraka aminao. andraso aloha e. Aleo aloha andinika tsara ka. Endray ary veloma Sonia. Mandra-piona? Toa tezitezitra izany Jean. Ny veriny tonga dia anaiky azy avy hatrany kosa angambako. Yajaino Inona ihany io aloha mba andraso kely anie za azafady. misy faly aminao mantsy eo Tena tsy mare mihitsy ve ianao sa mody fanina ry Ajaina? aza mitazitazina ary tolotra fa tsy tiako ka. Ary aza sakananao lalako fa maiky Ajaina, tena mifona ary Ajaina. Tena mifona le nioraka tamin'ny tany am-pianarana iny. Eny ny amin'ny zavatra rehetra nataoko ka nampalahelo andry mihitsy moa izany dia ifonako eto daholo. Sika na andohalika eo azy ianao mandra-pariva ny andro, za tsy hamelanao samy mihitsy. Andray kosa ry Ajaina kely ka inona ary izany ny tian'ireo ataoko mba hamelan'ndry anay Zay ataonao any fa Ajaina tsy hamelanao samy mihitsy. Everinao fafananiako angareny tsy fahaizako any am-pianarana ireny. Ka za kosa nefa vonona ny anampy anao sika ane ka mpianadary Ajainy ka ho tsaroanao izany. Tsy misy akoatrantsika daka tokony hifankatia tsara tsika. Aleko tsy misy sady aza sononao tsony aranga fa mitsangana teo sao dia dakako eo marikoriko. Eny ary efa afaka didy tamin'ny fihavanantsika ary Ajaina. Allô, maheno vendry? Maheno tsara fa miteneny. Salama tsara? Salama be mihitsy. Misaotra aloha nanaiky ny resaka tamiko na dia efa nanafatra azy indreo hoe tsy ela dia za koa tsy te resaka ela be intsony Inona daholy ary izao zavatra lazainao izao? Saika mpilaza amindry fotsiny aho hoe handeha hodiny ambanivohitray. Ny tantana ny orinasa ndraiky mantsy ny nataoko taty dia efa nahita olona isolo izy dia mety alefa niverina hianatra. Izany hoe hianatra any ambanivohitra izany? Aiza kosa voanomana re zay fa mety any ivelany Kosa tsara izany Zay aky asa na mbola ho tafahoana zao tsika mialohan'izay na tsiko. Za mantsy andeha ho any ambanivohitra kely aloha. Tiako raha tafahoantsika. Zay ary fa veloma Sonia Mandra-piona John. Tsy mba mamalo fitiavako akory ve rangahy izy. Za nefa efa nanantena be hoe ho lazainy fa dia izy. Aleo rangahy izany ho any ohatrany tena mampivelafela be nefa efa hita izao ilay olona fa matimaty aminy sy patsy. Andray, mba misy toetra koa iny. Variana teto moa izany mbola maika hiasa. Aleloha io manaingana. Tena hafa mihitsy ilay izany aty amin'ny tanàna izany 5 taona mahery izay tsy nody taty ambanivohitra taty intsony. Izany Zay aza lesy tsy afa-miala eto ty efa tsy fidiniko. Raha za aloha ny toanareo dia tsy eo miverina ty izany intsony Tanàna nahalehibe ve lesy dia ho adinoina fa ela ty marina moa izany mbola mianatra. Ieko, akabaka amin'ity tsika roa lahy moa niaraka teo ihaniko. Fa gaga hoe efa afaka baka tamin'ny herintaona lahy. Eny lesy
Nisy fotoana ny tifitra baka dia afaka e. Dia avy eo indray nanampy dadany tatana orinasa. Saika ampidiriny dada hiasa ao amin'ny orinasany ihany kanefa tsara kokoa ny raha mianatra aloha dia mikasa ny andefa hianatra any ivelany zareo e. Sambatra lesy ialahy raha izany. Aiza kosa lesy a. Fa izany ka. Ialahy koa aza sambatrako. Araka ny fitantarany iny any ely dia hoe tena endro ny ialahy e. Mizaha lesy tsara fa tsy maintsy tafavoaka ialahy. Misaotra rahalahy. Fa mihitsy lesy zanezaka avy amin'ny teny izany fa tsy manantena olona foana. Arono ality. Manahoana ality simpatia. Ay marina ihany izany le lazay neninareo hoe any adala vehivavy fotsiny ny ahatongavany lahy lahy kosa lesy a. Izay resaky neny ve lesy hita ho raisina moa. Tena tsotra ny ely neninareo iny. Izy sy mamanay aloha dia tena mifaka azy be ohatran'izao mihitsy. Izay koa angamba mahatonga mama lasa raikitra ao aminareo foana rehefa miasa. Fa maninona tokoa le tsy nareo raha ohatra hoe mifindra ny Antananarivo. Neny lesy tsy mahafony etỳ a. Aleo ihany dada no mivezivezy eo e. Fa hitako ane hoe milamina tsara ihany izay aty e. Ny orinasa mandroso ny fambolena mandeha aok'izany. Marina kosa aloha izay ka. Tena tsy azo lavina mihitsy. Ka andeha ho any aminay izany tsika roa raha. Sady mbola misy mangazo anio e. Rehefa avy mihina mangazo tsika dia andehandeha any an-tsahany aloha e. Dado? Ahoana Rajaina? Izany atao ambadikato nefa ianao mivazavaza ohatran'ireny mivery-dady ireny. Fa misy inona? Fa misy inona ho lozanao miana any indray? Everiko fa tsy eo fotsiny ange dady e. Inona mampisanto anao Rajaina? Mipetraha aloha dia tantarao an'i dada izay nazonao tany. Hitolotra indray ve? Dada. Za zany dia ho any andro-tolotrako. Fa misy inona anaka? Ka indray andro izay izy efa nifona tamiko. Nandohalika mihitsy azy izy fa tsy nandray ny fifonany aho. Dia tsapako hoe tsy mety ny nataoko dia andeha hamela azy ary dada. Mety ve zanatra dada? Mety andray avy izy? Sady ohatrany tsy tiako ilay mifampiatsara velatsihy fotsiny any am-pianarana ary dada. Ka izay mety aminao atao e. Efa lehibe ianao izao. Efa lehibe a? Efa tsapany dada izany fa lehibe a? Eno a. Ahoana mba dobo kely reto fitoeram-boky reto fa jereo anie. Maloto be mihitsy. Ianao koa angamba tsy mba mandray boky mihitsy ato a. Hany ka nivovoka sisa mba tonga eto. Endrery dada. Zaho kosa ve mba fotoana fialan-tsasatra kely dia fa tonga tokoa anery dada John e. Efa hitako iny e. Rajaina. Ahoana zary dada? Mba faniriko a. Ny atafitanao. Aza matahotra fa tsy maintsy ampianariko any Antananarivo ianao rehefa afaka baka eo. Ka izany ery dada ohatrany mahatsapa. Avelao izy zesy taloha e. Tsy ho ela koa dia hianatra any ianao ary isaky ny fialan-tsasatra vao midina aty. Tsy azony dada mihitsy ka. Avelako aloha dada fa andeha hanadio an'ity fitoeram-boky ity aza aniko. Dia avy eo dia dioviko mihitsy ity efitrano ity. Eny anaka. Izany dia ho any an-tsahany aloha. Odio! Tolotra! Jaina. Ahoana ny endry izay? Mba afaka manampy avy ianao? Fa afaka mandroso ve aloha za e. Oe, ay ve misy olon-kafa to e? Manahoany? Aza miteny aloha fa ezahako tadidiana ny anaranao e. Mba namela kosa angamba Rajaina ka. Efa tsara aloha izay. Tadidinao ve a? Jaina lety e. Lasa ngeza petry izany sady mahafatifaty kely a. Aiza koa e.
Ka efa mifankafantatra tsara izany nareo dako. Tsika koa moa ankizy niara lalao ihany taloha ka mipetrapetraha kiry hajaina. Indro ary ny sezabory ry hajaina. Zasy John angamba iforetaka eto amin'ny tsihety any aloha manamboatra an'ity radio ty. Misaotra ary tolotra. Ary fananinana aloha izy ty Asa toa hoe nianjera hono izy ity kanefa toy ny renina tsipitery amin'ny tany tery ireny mihitsy azako. Ela koa letsika. Ka dia inona hono ny vaovao an'ny riry hajaina. Ataovy aloha izay ataonareo fa zanky afaka miandry. Misy lesona saika manontanikanao izay mantsy fa efa miverina mianatra amin'izao. Zany letsika sy mpamazoto le ty Ka nga io azo ianarana ary John. Olona mahay be ange io Izay le tsy ty fa vita. Apetao amin'izay mipilina dia andra malefa aloha. Misaotra letsika. Tsisy fisaorana. Izay aloha fa andeha angambe. Ianareo dako mbola maika hianatra. Izay raha-pitso indray izany. Okey ary. Ny afaka mbola mijanona ange ianao fa tsy maninona Menara aloha nareo Za moa eto foanako. Kaiza io jareko izao lesona tsy haindry izao ry hajaina. Ty Ay ve. Andrasy fa azavaiko amin'ny vetivety. Oay, tena efa hariva be azany. Aza voanga kaingana fa maika hody Tsy azoko mihitsy koa ny ity ka. Alefaso indray ary. Kokory manjakely Ary andeha ho aiza ialahy zany? Mba mitsangatsangana maraina ki Zany Ary ndry mandeha ho aiza? Ny raha dadanay anisa ampiasaina tsara izy Miaraka amiko nga ianao? Raikitra izany fa tsy misy bedy aloha Tsisy bedy re sao sanatria efa ankizin'ny zalandry ka mahazo eo ako. Aiza koa Mpandeha daholo mantsy ny eto amin'ny tanàna ka tsy tahirizariza amin'izany Azo ndry angamba ny tiako ambara. Azoko ka fa tsy misy an'izany lesy Ay kosa tsara fahatongavana zaniko. Ny amin'inona? Ka mbola tsy manan'olo tiny ianao ko. Za mantsy vao nahitanao tonga dia olo tianao avy hatrany. Tena marina ve zany? Za ve dia handainga aminao raha tsy izany aho ve dia hanaraka anao hatraty atsahotra an'izao. Hajaina. Tiako ndry. Za koa tia ianao ry John. Afaka manoroka anao ve Aza matahotra fa tsy misy mahita antsika akory eo sady efa tafavoaka ny tanàna ny tsika izao Tsy maninona. Yajaina Tsy aty hajaina. Mandrosoa aloha ianao Fa inona ny ataon'ny lahat? Mianatra ve lahy sa mihaino radio Mianatra ary dadavara sady mihaino hirahira. Eo aloha mandrosoa ianao ka. Aoka izao mba tsy mahay mianatra lesy alahy nisy antony ane nanombako an'io radio io Izao ve dia mahisy lesonao ay? Ka efa miverimberina mba mamaky fotsiny ary ako. Izay ihany ange ny ataoko Ay, fa tsy nandalo taty ve aloha hajainy Nilaza ny nakaty mantsy nefa toa tsy tratrako ato akory. Izy koa nilaza fa miara-mianatra foana nareo. Raha tsy noho hajaina aloha dia tsy nisy tokony mbola nandehanako aty aminareo intsony. Andray kosa ary dadafara. Izy no tena hoe tokony tsy fankahala hontsika. Fa raha kany aloha izay ty fa ny ao aoriana mbola tsy fantatra Zay koa efa ohatrany tsy manan-kavana raha ny aminareo ka. Eo nareo tsy misy olana. Tsy eo ihany koa nareo dia mbola tsy misy olana. Andray izany vavan'ilay zalahy ty Ka inona ary moa no tadiavinao ataonay mianaka eo hitady anjanako no nandehanako aty fa rehefa tsy ato izy dia lasa
Efa ela le izy nandalo taty a. Angamba efa herinandro zay a. a inona tsara izy nefa nilaza hoe mianatra ty foana fa ahoana koa ary zany mitondra kitapo mihitsy ena izy miala ao an-trano e De mivily lalana zany ny ajaina anareoko. Na mety misy tolotra hafa koa angamba ny ambadimbadika any. mba manao ao vendrana koa la kiala ratsy iny Izay fa hianatra ary dada Fara. Karakara tsara ny ajainanao. de makaiza foana zany le adalako iny hatramin'izay tsy maintsy anadiady azy aloha fa aleo andrasana ny an-trano any mba oka kizay ry ajaina jereo any raha tsy mba le tarehanao mahafatifaty kely teo e Ka tsy mahasaraka anao tsony atrona. Tena tianao ani izahay. Tsy te hisaraka aminao zany a. ao aky fa tsy manadino andry izany a. Indrindra moa fa ny fitiavandry tsapako tena tia andry ary na foy zavatra maro a. Maninona nefa raha mifatsika e. Aha kosy mbola tsy fotoana an'izany aky izao a. Andray dada nefa nanome fe-potoana anao hoe androana hariva tsy maintsy milaza an'izay olona miaraka amiko e. Voavily isan'andro anie izahay John nao e. Raha tena tia anandry a dia aza lazaina amin'ny dadanareo mihitsy aloha hoe zany olona miaraka amindry. Tena misy voka-dratsiny be dia be mantsy zany ary mety hiteraka fahavoazana ao antsika. Mety tsy alefan'ireo ray aman-dreniko hanao ifenarako tsony a. Zany a. Eny ary dadio nefa fa tena tianao a. Misaotra kia andeha e ary manantena andeha hianatra ny Antananarivo rehefa afaka baka. Raha tsy lasa ny velana dia mihaona foana tsika e. Mora lasa ny velana moa dia rotona dia tafaverina. Mirary soa ary ary ohatry ny maninona izy amin'ny findainao zany e. Eny tokoa. Allô, izy io Sonia ihany manao John niovana rafindaiko manao ndry ela be atsy nahare feondy intsony a. Salama tsara fa malahelo anao efa ho avy akia. avela ka lenao fa misy asa voatonga rehefa veo Olo tianao zany. Ny olo tiako aza etakaiko vedy ary avy aty fa aza miafiafy kely eo ka ankafiziko izao fotoana farany arantsika izao. Avy aty eo fiheniko ty aza malahelo tarekely eo tsony moa e. Tena tianao ary John. Tsy tompony tenako tsony a. Ny fitiavako anao no mibaiko ny fiainako. Olon'ikolahy fiaramonina mitarahina Masiray izay lalovan'ny alina maina manao totakely fikafika ratsy-paika aksisika ny fahefana asambarana mandalo amin'ny fotoana vetivety efa tambazotra manodidina mitebiteby miakamidina mivezivezy manampy maso mandeha nitsindry bokotra. Vita lesa fialan-tsasatra sady tena nahakamby ana koa lefa napahakevitry neninay. Fa ahoana ry John? Tsy alefa mianatra navelan'indray olonely ity za fa eto ihany dia vita raha resaka fitantanana izany e. Dada nefa tena mazoto fa izy ny tsy mety. Izy koa moa iny efa fantatra ilay iny ihany e. Ay ve, ela koa tsy manazava tsarako. Hiezaka hiasa lesy a. Ody ary efa manambola manokana. Tsy maintsy andeha any lesy a. Ary laha ty moa zany mba ahoana e. Za ve? Za letsy rehefa afaka baka dia tsy hianatra intsony a. Zany ve? Aleoko miasa seto an-tanàna eto. Hividy omby izay mianaka. Ary hividy tany ihany koa dia mba tsy miasa any amin'ny tanin'ny olona intsony mama. Mety letsy zany a. Fa zao e. Ty findaiko ty raha ampiasain'lahy.
Tsy dia tena ampiasaiko loatra mantsy izy ity rehefa any amin'ny vilona, dia afaka mifampiresaka foana amin'izay tsika mitsamina. Tena misaotra lesy Tsy misy fisaorana. ilazako vaovao foana la rehefa misy ary ahoana tokoa lesy ny aminareo sy ilay bavinay iny. Tena tafalatsaka amiko ity mibavila. La letsy efa ambany raraka ihany veranga. Zany le tsy dia azy kanefa ohatrany tsy possible zany le izy. Tokony mba nasian'la nianatra tsara lesy izy. Izay fotsiny tokony mba nafarana Ka efa noteneniko lesy izy hoe atody aloha dia ahafahana baka. Ny Antananarivo indray ho miontsika. Ay kosa tsara zany. Ka dia tena misaotra indrindra an'la lesy. Mba nifankahazoazo ihany mantsy izay mianadana andritra an'izay niarahanareo izay ko. Tsy fa andeha angamba letsy aloha za. Veloma aloha dia mahay resa amin'ity baka efa tena atombo ity. Okey are. Efa tena tsy andro kisoa mihitsy ny fotoana ahitako Andry marina. Vary? Ka tsy aza dia inona ataonao e? Ouais? Zay. Tsy tianao anga? Sonia zany mbola tianao foana e. Ny feko efa... Ny andranao foana? Fa andao aloha tsika hiala eto e. Sa mety Andry ve ity toerana ity ka? Andaoka itsika hiditra toeram-pisakafoanana. Ndry raha teo miala sasatra misakafo atandro ohatr'izay ihany vao mba misy fotoana ho ako. Dia malahelo be rify. Nandray asa vaovao fa tsy ilay asako taloha intsony ka. Zany ve? Aza manahy ianao fa efa niasa be ato dia nataratara aza vao miverina tsy manino. Sika koa tsy handeha lavitra dia mba misy fotoana tsara amin'izay. Iny ary e. Mety Andry ve ato aloha e. Mety be. Dia izay iny tany ambanivohitra tany a. Niverana asa tany niaraka tamin'izay tolotra izay indray sy ny sisa e. Nafinaritra kosa izany ko. Ary ny tatimba nanahoana aloha e. Araka ny lazaiko anao teo efa niova asa. Fa ankoatran'izay nitady anao. Ka ity ara dia ataonao ahoana e? John, manaiky ny tiavanao tianao Tena marina ve? Faly be misaotra kia. Andre zany hafaliana e. Fa zao Misy inona indray? fa efa kely sisa dia ho tonga ny riverina ampiasa. Iny ary alefa ohatsenaiko ndry hariva dia ateriko za mantsy mbola tsy mianatra. Iny ary e. Efa mba niezaka dada. Hitanao tsara angamba ireny fiasako ireny. Tsy afaka ihany anefa. Vendrana mantsy e. Ritolotra izao afaka. Tena manala baraka mihitsy ianao Efa mba nandalo tsy fahombiazana ianao ry dada ty mba hazala-tsaina. Tsy safidiko velively mihitsy tsy ho afaka. Raha ianao moa nanao azy io. Raha eo aminao toerany. Aza be moral ve fa tsy afaka e. Miomana tsara fa tsy maintsy miasa eny an-tsaha miaraka amin'ireo mpiasa be da be ireo ny hafaranao. Izao ny vokatry ny ditra e. Tsy dako tsony izany izay mbola ato ny hijanona akato raha. Ianao ilay raiky mba nataoko hitarainako. Ilay fizarako izay mavesatra tamiko taloha. Ny tonga tsy nandratra ny foko. Avelao andeha any amin'izay tany hafatesako any e. Iatsaina. Lasa izy marina. Fa inona tokoa moa tiana ataoko e. Andray. Tena diso Iatsaina.
Tena zanako. Zanako atsony angamba e. Diso ianao. Mifona ary ajaina. Mifona fa diso taminao. Mba tsalovy ry dada amin'ny fiainantsika taloha. Na tsy teo azy neny tena tsiaro fahasambarana. Ankehitriny anefa any amin'izy mianakala anao fatratra no ahitako ny fiadanana toy izay ato amin'ity tokantrano ity. Mifona ary ajaina. Fa na tsy afaka azy ianao dia ampianariko any Antananarivo foana. Mitsangany ianao teo e. Vokatra efa matimaso mbola hikirizana ihany. Izay efa niverina ny zanako. Fa ahoana hono izy teo? Vokatra efa matimaso mbola hikirizana ihany. Vokatra efa matimaso mbola hikirizana ihany ahoana? Allô? Tolotra ihany. Maheno ve? Dia ahoana ry tia? Nanahoana ny fanadinana tao? Afaka letsy Tena faly Zany ny atsoko an'ilay izarako ny hafaliako. Tsara letsy zany Tsy verimaina zany ny ezaka natao e. Dia arabaina zany lako. Ary ajaina velo ty afaka. Tsy afaka ajaina e. Ary vela mba mahatsiaro azy iny ihany e. Motry, tiako aneletsy iny e. Saingy tiako fotsiny. Ka ahoana ty zany ny hafalian'ireny lahy ao? Nitomany ary mama nareo hoe afaka bakako. Tena faly izy rahalahy. Ranomasom-pifaliana letsy ny azy Dia mandiny tsara letsy Inona natao? Zany efa manoro-hevitra ihany hoe menara ihany raha misy fahafahany e. Ela mantsy hitako tena manana fikirizanako. Raha vonina hianatra ty Antananarivo lahy dia ilazao aho fa afaka manampy an'lahy. Fa na izany aza aleo aloha aka fotoana andinihana tsara sao dia taitaitra eo. Zany mihitsy letsy Manahoana ny an-tanàna any milamina tsara velo ty? Ie, milamina ka. Somary mangina fotsiny izay ny laozany lahy. Raha tsinona letsika. Fa avelako aloha ela fa andeha hiantsena ny ankizy ka io fa miandry ahy izy e. Ankizy? Ay kosa, ndao ary. Inona re ty loza monsieur ty e? Tena mila ho vaky ny lohako marina moa. Tony aloha ry dada. Ahoana ny toniko e? Omby apolon'ny tany akanjo norobainy daholo ka ho tony ahoana aminao e? Reo mpiandry azy tany raha naratra mapy ary mbola tsaboina amin'izao. Mandamy vola ohatriny zany aminao. Tsapako daholo anie izany ry dada e. Fa tsy misy vahaolana ho hitantsika izany raha mikoropadrobaka ohatr'izao foana dada. Ka ome rano mangatsika mihitsy aloha e. Ndrasary aloha angalako any an-dakozia vetivety e. Fofonina koa ary izany e. Odry, famarary nga ianao? Tena tsy zakako izany fofo izany ry dada. Hatraminao vina. Miomana dia indray tena any amin'ny dokotera angana. Sady ndeha hijery an'ilay marary ihany koa io. Tsy manina re zary dada. Aza misahirana. Zay ihany no mahavoa. Miomana ao fa raha sanatria maninina eo izay tsony ny alehako Andeha arara izay na plan sainy dada e. Dioziny indray zao ianao rehefa tonga avy any hoe mahirana anao fotsiny Ka hitako hafahafa mihitsy anie ianao tato ato izay e. Ka andraso aloha io mana vetivety ahy e. Angana e. John,
Tena tia marina ve ianao? Tena tia andriaka iza. Misaotra, sambatra be manana anao. Azafady aky fa misy miantsa tolotra ilay namako an-tanàna ity. Mety misy vaovao angamba. Andraso aloha fa ho raisiko vetivety izy a. Raiso akia. Allô? Ahoana ilay tsary tolotra? Iajainy ty ka, salama tsara ve ianao? Salama tsara fa ahoana aky? Bevoka John a. Maninona tsara? Bevoka anao a. Fa ino ny tilo zalazainao e? Aza de mitapitapy fa zaza efa manambady a. Fa maninona ny tapahana? Ingo tsara n'izy teo John e. Sonia, sipakely Safady, aza tasitasominao a. mipetraha aloha ndry fa inona ary ty taitaitra be ty e? Zany ve ny toetsainao e? Lelam-pandainga. Efa manambady ianao io zao. Iza ny vadinao? Sa mbola tadiavina ho fitahana indray a ohatran'ny samy vehivavy zany? Ndry ny vadiko fa iza ndray ary e? Safady ry John a. Mifankaty isika fa mbola tsy mpivady akory. Nefa moa sanao mandainga eto masoko. Everinao fofaly mantsy ara ny teny ny vehivavy iny ianao hoe zany vadinao. Tsy a. Ka ianao ny tiako fa tsy izy e. De ianao no alaiko vady. Ay, tsy mila John. Orinasa iray mitady mpiambi-tanàna. Lehilahy manana lavana mihoatra ny 2 metatra sy 70, salama tsara. Iangaviana izay vonona hiantso avy hatrany ny laharana 038 39. Ary ohatra mahaliana koa zany asa zany a. Aleo aloha raisina taingana ilay laharana teo. Ary aiza foana koa ary ajaina. Lasa nitondra amin'ny lefindaiko ny voakany izy hoe hiantso amin'ny John hono nefa zao mbola tsy niverina ihany. Tsy maninona fa efa nataoko amin'ny taratasy tia koa ilay laharana teo dia rehefa tonga izy zany dia enregistrenana anaty finday fotsiny tiako. Tolotra! Very ary tolotra! Fa misy inona ry ajaina? Aiza ny tany alea? Inona no mampitomany andry? Midira aloha dia mipetra ianao. Avy nandositra tany amin'ny hopitala io fa raha tratra ny dada tao angamba dia asa fotsiny. Fa ahoana ry ajaina? Bevoka tolotra! Inona hoe ry ajaina? Bevoka hoany ry? Le dokotera nandehanako ny lazan'izany tamin'ny dada fa izany voaka ny faravarakely. Ary tena katy aminao zao Andray maniko anao tena ataonao inona ny findaiko aloha tao anatin'izany rehetrarehetra zany a? Avy ny atsoko antsona fa tsy ny rarahiny ary tolotra. Inona no ataoko fa tena matahotra. Mandeha andry mody any an-trano. Miarova tena fotsiny raha toa ka mamono andry dadanareo. Aza mamaly azy mihitsy. Zay ny torohevitra omeko andry aloha. Matahotra ny dada ngezahay. Ka tsy maintsy ho tezitra izy e. Tsy maintsy ho tezitra izy fa mandehana fotsiny londry. Matahotra lisy Zao ndana aloha mandeha ndry fa ho any amin'ny mamany avetivety dia avy eo mijery andry ihany. Zany a? Eny ary misaotra lety Ndry mitomany ajaina rehefa nareo hoe ndeha hiasa ny Antananarivo a. Tsy naninona azy aloha nylay na dia nahafantatra aza hoe bevoka izy. Saingy tsy maintsy miasa ajaina. Manomboka mandeha any an-tsaha izy. Mahagaga tokoa fa ome sahirana ihany izy mianaka. Way, efa tonga ozy le mpamily mpanamiko. Aleo aloha hiantso an'ilay laharana.
Allo. Dry. Ary tao manapaka. Io fa ny antso. Aleo raisina ingana vazara azy izy ny antsoko. Mba tsy ho lany koa zany ny fahananam-pidiriko. Allô? Je ne sais tolika ve io? Efa aiza ianao zao? Efa ho tonga hono izay araka ny tenin'ilay mpamily. Tadidinao ilay torolalana? Mivoaka ao amin'ilay fiantsonan'ny fiara be io ianao a, dia mandray fiara fitaterana eo ampita eo. Aty amin'ny faran'iny fiara iny misy anay. Atsoka ianao rehefa avy eo ary. Misaotra tompoko. Tonga aty Antananarivo ihany laky tongotra kely. Mandeha tsara be ny asanao rano sabotra. Madama kely marina. Ianao koa dia manaitra ka. Zasaka resitory tetam-pitoerana teto dia nitairinao. Tahaka ny tairiko mafy misy ianao zany. Manao ahoana aloha ny asanao ao e? Tena mafimafy ihany aloha madama kely a. Izany ve? Le miaro tory amin'ny alina mihitsy ny tena endranako. Tena marina raha tsy ho sahirana mihitsy mandra-pahazatra. Izany anie tsaika nampatory ateo e. Manina aloha zany raha mandeha matory e? Sa mazoto hiaraka amiko ianao? Hiaraka aminao e? Ho resahako mantsy lehibe antsika raha mazoto ianao. Sady mba mivoaboaka kely. Andesaka avatoandro? Iny ary e. Tsy maninona ka. Fa zany efa avy ny sakafo a. Zany be, andro vetivety ary e. Dia nilamina. Ny lehibe antsika ny eo atsotra kely. Izy aloha dia izay e. Oe, saika diniko marina. Fa misy inona matea? Mba hampatsahify ty. Hitanao reto soratsoratra eto ambovady reto? Hosoloana izy ireo ka hitady olona mahay anao azy. Zany ve dia tsy tadidiko kosa e. Aloha fa tadidiko tsara mihitsy n'izay. Sa le anasazy anahy mihitsy koa ny tena tianao. Aleo tonga dia ataoko raha ngaha io fa vitako raha izay eo a. Resaka asany izany e, tsy misy vasivasy. Tsy mamazivazy anao e. Ianao ara lehibe akonina ny mazivaziako anao eo. Ndao ary aloha hisakafo tsika e. Ampy izy mandresaka sady mahaliana koa ny ambanivohitra ireo. Ohatran'ny olona fantatro mantsy ianao ty, fototra. Aina. Marina zany e. Eo dia mitapoka fotsiny eo. Andray kosa kery atsaina. Fa tena hoana loatra ry atsaina. Loatra andrisahako izay. Fa nahoana loatra. Zay lesy a. Za tsy maintsy andeha hanotrina satria niangavy mafy ihany indray. Mampisaotsy hoanina. Na tsy niangavy satria tsy maintsy hiverana atsaina farany ahy io. Ary karakara zanakay. Tena nanenina nanaovako ny atsaina lesy a. Aza manamery tena tsony lahy. Raha tena tia azy lahy te. Io sasana velany io lesy karakaraina tsara. Raha mety moa zany sôly ahy. Tsy mila izay heviny ahy lesy a. Ampahafiry noentiny atsaina hatramin'izay koa nefa noentiko e. Ka na hisaraka ary izay sôny ahy tsy raharahako zany. Ka nazako aza lesy dia ndeha hidina saingy izao fa mbola metraka asa kely a. Ela kosa nena azo toerana ambony e. Nitantara tamiko mantsy sôny ahy fa tena mahafa-po ny mpampiasa hono fomba mpiasa lahy. Niteny ary izy hoe mety tena hisonitra hono lahy. Miezaka letsy. Sady fianarana ny fiainana. Nianga tamin'ny fiambenana tanàna. Ary dia fa lasa ambony ihany aza aho.
Isaorana ny tompo. Fa reto ilay sy misy vola. Ividaly lamba sy voninkazo ireny dia mba hoentin'ny lahy rehefa amidy ny lahy. Za mantsy tena tsy mahavita an'izany intsony e. Dia hono aly ity? Misy araza lehibiazina veletsy any. Andraso fa misy sary ny ajaina tokoa kay any anaty fandayako taloha any a. Maty ilay sy ilay anabaviko ny John. Maty tao anaty fahoriana. Nytotongana hatramin'ny fiainako n'izy mianaka. Tena menatra letsy a. Aza manalesy fa andray an-tanana io zazo sy ny ray ny ajaina. Misaotra lesy ry John. John, misy fiara tonga avelany eo izany fa asana izy anga? Rotolotra io e. Andao aloha itsy anazy tsika mianaka. Sady mba hivoaka kely tokoa tsika mba maka rivotra kely e. Ndao ary anaka. Reto izay tonga mivo. Dadavara. Maty ilay tsy ajaina. Maty izy. Tsy namatsika tsony izy rotolotra. Mba hereza ry dadavara. Io zazana felana io mijery atsika. Mitraka atsika rehetra. Nahereza indrindra dadavara ny tolotra. Sonia, fa angaha ianao nakaty? Iena ry John, nakaty aho satria tiako ianao. Tsy avelako izaka fa horena rery aty. Fona ny fanohananao hitaizana zazakely ary nireny an-tsaina. Ahoana tsara? Zao ry dadavara. Izy no olon-teny John. John moa ny hevitra fa hoe ho tezitra izy io raha nahareo hoe efa mananjanaka John. Efa tsy nanantena niaraka amin'intsony aho fa hoe hikarakaranao sy ny zazakely. Kanefa dia ity aho eto e. Misaotra kely Sonia. Fantatro zao fa tena tia tokoa ianao. Dia mitsotra anareo anaka. Efa ranoraraka ireny lasy ireny ka tsy azo rovina. Ary misaotra anareo rehetra tsy nanary aho. Voninahitra. Mpanoratra Mirindra Salomon. Novelomin'ny Iratra RM Masté. Lahatra ny avo niaraka tamin'ny Joseph Faradizaparany, R Stefanoela ary Radavy.